Momba ny fanendrena Prime Ministre ihany moa tao anatin'ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena tany New York omaly dia manana ny heviny Andriamatoa Benja Urbain Andriatsizena izay solombavam-bahoaka ny VPMMM no sady ao anatin'ny vondrona PMP ihany koa nilaza moa ny tenany fa Prime Ministre afaka miara-miasa amin'ny filoham-pirenena no tokony tendrena. Vola ravoavy eo amin'ny sariny Stéphane Razafamandimby Atranty. Midika fa efa feno ny fepetra amin'ny fanendrena Prime Ministre ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena tany New York hoy Andriamatoa Benja Urbain Andriatsizena solombavam-bahoaka amin'ny VPMMM no sady ao anatin'ny vondron'ny PMP. Nosoritan'ity solombavam-bahoaka ty ihany koa fa tokony olona afaka miara-miasa amin'ny filoham-pirenena ny Prime Ministre. Ny fahitako azy anie zany hoe satria ombenimben'ny zay miresaka tokony hisy ny fifampidindrina ny fifampiresana amin'ny olona izay manolotra sy ny olona izay manendry izany hoe ny solombavam-bahoaka ny vondrona nanolotra anarana Prime Ministre sy ny filoham-pirenena izay manendry. Matoa zany izy niteny fa hoe amin'ny fiverenana no tendrena ny Prime Ministre dia mino fa ferenana mafepetra tokony hamoanana anaran'ny Prime Ministre. Momba ny rafitry ny gouvernement vaovao indray dia Andriamatoa Benja Urbain Andriatsizena fa tokony hitantaratra ao anatin'ny gouvernement ny hery politika izay manana toerana betsaka ao anatin'ny antenimieram-pirenena. Ny endrika ny gouvernement dia tokony sokatra amin'ny hery. Ohatra fotsiny hoe ny zahay ato amin'ny VPMMM dia tsy azo tsiniavana satria hery politika fahatelo eto amin'ny tany sy ny firenena. Nanolotra candidat zay filoham-pirenena larana fahatelo dia larina fahatelo koa zay VPMMM raha ny hery politika ao anivon'ny antenimieram-pirenena. Tokony manana solotena zany zay eo anivon'ny gouvernement. Zany hoe tokony miakitra amin'ny isan'ny député tokony hoe mba any aloha zany voalohany indrindra dia afaka misokatra amin'ny hery politika hafa na ny fikambanana maro samihafa. Araka izany dia manohana ny fisokafan'ny gouvernement tamin'ny hery rehetra ny solombavam-bahoaka VPMMM no sady ao anatin'ny vondrona PMP.